Amorotevana ary ahina mafy ireto trano telo eto Manjakamiadana ireto. Ankoatra ny mahamorotevana azy ireo, manakaiky hazo lehibe ihany koa ny trano. Hatramin'ny isian'ny rotsakorana maro ka nitarika tamin'ny fisian'ny fiotsahan-tany dia nandray fepetra ireo fianakaviana monina amin'ireto trano reto, andao ny toerana ka monina ny fianakaviana tsy lavitra eto. Tsy maintsy andrasana ihany koa anefa ny fananana amin'ny alina mba ho fisorohana ireo mpanararoatra. Miala amin'ilay toerana zany efa natao satria ny tena ve moa hamono tena, fa kosa ilay izy hoe toerana misy anao zany dia ataonao ahoana moa hoe andao anazy hoe anona fa ilay matory fotsiny zany zao aloha nefa hoe tsy natao tao intsony tsy azo atory. Ny entanao kosa nefa tsy afaka hoe tominao makany antranon'olona daholo, zany hoe miambina an'ilay entanao zany ataonao hoe amin'ny atoandro fa ny zavatra mbo angatahanay zany tena marina hitanareo izay mipetraka amin'ilay trano misy aviavy be eo amin'ilay izy ka raha ohatra mba azo atao zany mba tokony ho tapahana ilay izy izay mba fangatahana azonay atao ve zany sa tsy mety. Nanomboka vinona rano nandray an'izay fepetra izay zao? Nanomboka vao nisy niotsaka mihitsy tetỳ aminay zany dia mipetraka matory any amin'ny havana rehetrarehetra izay misy havana akaiky zany no atoriana. Ny alina zany lasa miambina ny trano avy aty ivelany zany ny atao satria miambina zany satria tsy afaka hiala kosa ianao aiza anariny toerana eto mba toerana misy ny fivelomanao sy ny ohatr' zany dia trano efa niainanao sy ny fonenanao hatramin'izay ilay izy dia sarotra be aminao no mandao anazy moa no koa raha hitady trano zany tsy manana fehibidy hoe hanofana trano lafo be zao zany manofa trano amin'izao dia tsy maintsy anao ihany no tatahinao eo zany na dia atao kosa hoe tsy matory fa miambina an'ilay izy. Nao zany aloha tsy matory fa ny ankizy no matory any amin'ny fianakaviana fa ianao miambina an'izay fananana kelinao tavela ao amin'ilay trano. Tsy lavitra eto, trano iray misy rihana roa no niotsaka tany amin'ny rihana ambany androany, tokony tamin'ny 3 ora maraina. Olona 3 mianaka, zanaka sy zafikely ny tompo-trano no tao anatin'ity trano ity tamin'ny fotoana niseholim-loza. Nanapa-kevitra ny voaka avy trano izy ireo rehefa nahare ny fiotsahan'ny rihana ambany. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny namony ainy. Trano vita amin'ny biriky ary trano taolo ity niseholim-loza ity araka ny fitantaran'ireo manodidina. Io zany tamin'ilay orambe reny, tamin'ilay orambe sesesesa reny dia ngamba mando ilay vodi-trano tratran'ilay orambe. Dia ilay trano moa trano taolo dia tsy nazaka ilay mando be ilay biriky trano taolo manko tsy dia mazaka an'ilay mando be reny. Dia ny mando zany ilay vodi-rindrina. Dia avy eo izy ny mando iny dia nitsana tsikelikely ilay lalitra satria tratran'ilay mando dia midina tsikelikely ilay lalitra dia farany dia lasa nandeha ambanin'ny biriky amin'ny izy io manko tsotro zao tamin'ny voalohany fa ohatrany faritra goka be ohatry faritra ilay misy mando rehetrarehetra zany izy zany nandeha voalohany. Iny tonga dia nirodana fa tsy izy rehetrarehetra dia nisy goga be teo ny amin'ny faritra ilay nisy mando io zany tonga dia nandeha aloha. Dia izy io zany vao nanomboka tamin'ny roa alina zay dia fanaheno zavatra ohatrany lalitra mianjera kito dia fa tonga dia zay zany tsy taitra afa ataonay fa hoe ilay lalitra ohatr' zao fotsiny miendaka dia tsy taitra zay fa nonay fotsiny dia jerenay miamafy ilay zavatra mianjera dia faran'izany nefa tena tonga divaraina tokony asa tamin'ny 3 sa tamin'ny 3 mahery iny dia tonga dia lasa amin'izay ilay rindrina goborobory be ilay tany ilay biriky mafimafy zany dia lasa boribory be. Dia ilay olona koa niarana eno taminay dia varena ilay lalitra mianjera tsikelikely zany dia afa tonga dia efa niala. Trano ampolo miorina Morotevana ka tsy misy rindrim-bato ny mbola ahina mafy ety amin'ity tanàna ity araka ny fitantaran'ireo mponina. Olona 3 mifantatra fa namony ainy teny toerana noho ny fiotsahan'ny tany. Ny fokontany Manjakamiadana sy ny manodidina azy ireo dia isan'ny voakasika tamin'ny antson'ny BNGRC izay nalefa tamin'ny alalan'ny SMS tamin'ity androany ity. Antso izay nanentana ireo mponina mipetraka aty toerana andao ny tranony mba ho fisorohana ny loza mety ateraky ny fiotsahan'ny tany. Isan'ny nahazo izay fampandrenesan'izay ihany koa ireo mponina mipetraka eny ambony kandrina sy avaratra Katso.